Toboklasy toboko vavy indro kosa roso amintsika ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety so ivoaka ho amin'ny rampitsolarina fa 7 izay iompana betsaka amin'ny fiomanana ny fiatrehana ny vanim-potoana ny mangatsika eto amintsika. Look at this face. Nivaly indray ny fetin'ny Pasika 13 ary efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika ankehitriny. Koa ny fitafiana amintsika hoenty mandray izany sady no entin'ny soa amintsika amin'ity. Ao koa ireo torohevitra samihafa hoenty miatrika ny andro mangatsika mba hitandrona ny fahasalamana sy ny hatsaram-bika aman'endrika toy ny fitandrona ny hoditry ny tenda mba hienjana tsara sy ny maro hafa. Eto koa no ampahafantarana antsika ny lamaody farany any ampitany toy ny akanjo backcropped na koa ny acne killer hoentina miady amin'ny mono. Efa amin'ny resaka fahasalamana ihany koa dia ho velabela. Dia mifarantray tokolasy toboko vavy ny fampalalama vaoantsika tamin'ity takarivan'ny alarobia ity. Isan'ny nisongadina nentina tamintsika tamin'ity hariva ity ary ny fitombon'ireo candidat hirotsaka hofidiana fividianana filoham-pirenena. Ny sampana fampalalama vao eto amin'ny fahitalavitra matv dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso amin'ny 4 ariva indray. Filma toboko.